raha hoanitra ianao fanangapan-kanto mandrakariva ary ianao ny teny izay vakiana solasaina amin'izao fotoana izao Jesosy dia misaotanao indrindra ianao ny tompo dia mampiteny araka sitrapony misaotra Jesosy eo. Misy izany tenin'Andriamanitra ao amin'ny Mateo 7:20 ary amin'ny 9:20 manao hoe indro zaho momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataterany izao tontolo izao. Rehefa avy nitsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy dia fombany moa miaraka amin'ny mpianany any amin'ny tendrombohitra ary ny tendrombohitra izay naleny amin'izao fotoana izao dia tendrombohitra Galadia. Ireo mpianatra Jesosy ireo moa izany tsy mahalala, tsy mahafantatra hoe eo Jesosy dia hiakatra any an-danitra. Jesosy dia rehefa mahafantatra an'izany ary rehefa taloha izy dia efa nampiomana sy nampiolona ny fon'ny mpianany hoe aza malahelo ny fonareo minoa an'Andriamanitra ary minoa koa. Jesosy moa dia tena tian'ireo mpianatra ireo satria ireo mpianatra ireo dia nanolotra ny tena sy ny fiainany miaraka amin'ny Jesosy hanompo hitory ny filazantsara ary eo am-pony Jesosy ny fitiavana an'ireo mpianatra ireo ary tena malahelo amin'ireo mity Jesosy. Ary ireo mpianatra ireo koa dia efa raiky tanteraka amin'ny Jesosy ireo mpianatra ireo dia ampinono Jesosy mandrakariva ireo ary menitoky sy fanantenana ireo fa aniraka ny fanahy masina izy ao anatin'ireo satria ireo mampanaovy ny asa manerana ny zao tontolo izao araka ny teniny eto manao hoe mandehanareo izy mitovy ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra manomboka eto Jerosalema ka hatrany amin'ny farany tany. Dia ozy izy hoe aza matahotra fa indro momba anareo mandrakariva mandra-pahatonga ny fahataterany izao tontolo izao. Jesosy dia hiakatra ho any an-danitra izy ary na dia efa nanolotra ny tenany ary izy efa vita daholo izany ny famonjena izao tontolo izao izay mino azy dia mbola malahelo izany Jesosy ka mbola ireo mpianatra 12 ireo na Jodasy moa izany dia efa nisoloana dia efa tsy otsony Jodasy fa ireo mpianatra ireo izany no manakinany fitokisany fa mbola Jesosy dia mbola malahelo ny olona rehetra izay mbola tsy nahita azy, izay mbola tsy mba hare izany momba ny aminy fa mbola mila izany ireo mpianatra ireo Jesosy hitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra ka izany dia mandrindra an'ireo mpianatra ireo izy hoe mandehananareo izy mitory ny filazantsara mampianatra ny olona rehetra hibebaka anambara ny fampianarana rehetra izay efa nilazaiko taminareo ka izany izy izaho dia momba anareo mandrakariva amin'izay rehetra ataonareo mandra-pahatonga amin'ny fahataterany izao tontolo izao. Dia tsapa moa izany ry havana fa tsy ireo mpianatra ireo ihany izany nomba an'i Jesosy fa ny olona rehetra izay miaino ny tenin'Andriamanitra izay nitorian'ireo vavolombelona ireo ka mino an'i Jesosy Kristy koa dia momba azy izy izay rehetra manao ny asan'Andriamanitra izany ho ny olom-bavony izany ho ny olona tiany izany izay mandeha any amin'ny toerana rehetra izay leny any manao ny asan'Andriamanitra dia izao ozy izy Jesosy hoe indro izaho momba anareo mandrakariva ozy izy aza matahotra. Raha tian'ny Jesosy manko tsika olom-bavony dia izao ozy izy manko amin'ny Petera hoe Petera zanaky Jaona, Simona zanaky Jaona mitiava anao dia ozy izy Petera hoe eny tompoko tianao dia telo Jesosy nanontany azy motiava ianao eny tompoko izy ianao mahalala
ny olona rehetra fantatrao fa tianao a dia ozy izy Jesosy hoe fano ara ny ondrika, fano ara ny ondrikeliko. Tsika zany a tian'i Jesosy zany tsika dia zao a tsy maintsy a mamahana ny ondrin'i Jesosy, ny mpanota zany ny ondrin'i Jesosy a zay tsy maintsy fanana amin'izay rehetra ny raha ny tompo antsika tsy maintsy mitory ny fibebahana mba ialany amin'ny fahotana sy ny faharatsiana mba tsy hahatonga azy ho very any amin'ny elo. Jesosy zany a dia zava-dehibe aminy tokoa ny olona izay manao ny asany. Tena tian'i Jesosy zany a ny olona izay manao ny asany. Fa raha ohatra misy milaza hoe tianao a Jesosy nefa tsy manao ny sitrapony a, tsy mandeha mitory ny filazantsara amin'ny mpanota dia malahelo a Jesosy. Ka n'izany ara dia manome toko mihitsy ny Jesosy a fa omba ny mpanofiny izy. Ary tsy ny fanahiny ihany nombany fa ny nofiny ihany koa. Ireo mpianatra ireo zany dia nombany Jesosy foana. Raha tsy manan-kanina ireo mpianatra ireo dia hitan'i Jesosy daholo a ny lalan'ireo mpianatra ireo. Ray mandeha zany a dia no nilasa zany Jesosy dia nandeha tsy nanana sakafo na vola ny mpianatra, lasa nandeha nanjono izy dia nanjono tany izy farain'ny andro tsy nahazo na dia kely azy. Dia hitan'i Jesosy zany ireo mpianatra ireo dia nalahelo Jesosy a dia tonga teo anatrehany izy hoe manan-kanina ty va nareo? Tompoko izy tsy manana zay. Dia maty ny alina zay ozy izy nanjono teto zay a fa tsy nahazo na dia kely azy. Dia ozy izy hoe mandehana ozy izy any amin'ny lalindalina kokoa, alatsao amin'ny ankavanana ny aratinareo dia azo ianareo. Efatry ny alina zay ozy izy tsy nahazo zay. Nefa noho ny teninao izy izy Petera dia andeha nahaka ihany zay lafaka eo zany aratinay. Dia nanaraka ny tenin'i Jesosy zany ireo mpianatra ireo moa dia nahagaga mihitsiny zany a fa nahazo izy. Saika tsy ilaitra ny sarihana fa saika tritra ny arato izy izy dia naka olona mihitsy izy hanampy azy. Nefa nisy a 50 amby 100 moa izy zay a trondro vaventy be. Dia ozy izy ry Petera hoe tompoko sy Andriamanitra. Dia gaga noho izany asan'i Jesosy zany a. Ary io zany dia mety nataony sakafo sy namidiny nanafaka ny fahasahiranany. Zay zany a dia efa momba ny mpianatra Jesosy fa tsy mamela azy noana na mamela azy horery. Jesosy koa dia efa miteny hoe aty amin'izao tontolo izao izy mahitanareo fahoriana matoky za fa naresany izao tontolo izao. Dia mampahery ny mpianatra Jesosy satria mbola eto tany a mbola betsaka ny zavatra midona sy miatra maro isan-karazany. Ao ny fanenjehan'ny olona azy, ao ny zava-tsatra izay tsy maintsy heretany eo amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra. Nefa ozy izy Jesosy hoe aza matavatra fa indro a momba anareo mandrakariva mandrapahatonga ny fahatanterana izao tontolo izao. Ary rehefa nandeha ireo mpianatra ireo nanao ny asan'Andriamanitra dia nahagaga rehefa nanatanteraka ny tenin'i Jesosy izy a dia navita zava-dehibe sy zava-mahagaga na vita ny asa izay nataon'i Jesosy izy. Maro ny marary sitrana zany a dia fomban'i Jesosy azy zany tsy mamitaka mahitsy a Jesosy. Koa isika zany a izay manompo an'Andriamanitra izay mino an'i Jesosy a dia azakivy a fa na dia tsy hita amin'ny masony nofontsika ara Jesosy a dia izy a manara maso antsika foana na iza misy antsika na inona zavatra mahazo antsika Jesosy a dia manara maso antsika ary eo akaikitsika mandrakariva izy. Zany teny zany dia efa nolazainy tamin'ny mpianatra zany ary mbola lazainy amintsika izay mino azy koa. Ka dia samy zany a mahery azakivy
azaketraka mihitsiny fa momba antsika zany a Jesosy. Jesosy ilay Andriamanitra, Jesosy ilay tompon'izao rehetra izao momba antsika izy. Tenako zany dia mijoro vavolombelona kely aho satria na dia efa hoe an'Andriamanitra arytsika amin'ny Jesosy arytsika dia araka ny voalaza hoe aty amin'izao tontolo izao mahitana ireo fahoriana nefa matoky zaho efa naharesy an'izao tontolo izao. Maro ny zavatra efa niatra tamiko nefa namonjy ahy Jesosy tamin'ny alalan'ny aretina dia tena namonjy ahy mihitsy Jesosy. Nefa namonjy ahy mihitsy Jesosy. Ndray mandeha zany dia narary be mihitsy tao nitratra tao ary rehefa nitarafina zany dia feno zavatra be tao nitratra tao asa nareoka nanana dia efa saika maty mihitsy zany ny tenako. Dia nateo am-pandriana teo aho zany mba namaky teny kely teo ahako ka ny teny zay vavoavaky za voasokatra tao amin'ny baiboly zany dia momba ny Ezekia ilay narary mavy isaka maty nefa ny raha n'Andriamanitra zany Isaia mpaminany mandana azy izy makany amin'ny Ezekia lazao azy afary daholy ny havany fa ho faty izy. Dia nahareny izy zany ny Ezekia lazay ny mpaminany dia nalahelo be zany Ezekia, tomany be izy ny koka tao amin'ny rindrina izy mitomany noho izy Andriamanitra tsarovo izy ny rahako taminao mangataka famindrapo tamin'Andriamanitra teo zany Ezekia. Dia voalasa kelikely zany Isaia dia mandana ozy izy miverina any amin'ny Ezekia indray lazao azy ozy izy fa tofaty izy fa apiako 10 taona ny androny. Dia tonga tany zany Isaia mpaminany kanefa ozy izy asio afefana viavy ozy izy eo amin'ny vay dia sitrana zany Ezekia. Dia tahaka an'izany zavatra zay nahazo azy zany dia nivakiko io teny io dia ozy Andriamanitra nandrafo hoaniko tsarovy zay mba nirahako taminao dia ianao tsy miangatra zay nataonao tamin'ny Ezekia tompo dia mba ataovy amiko. Dia nanam-pinoana mihitsiny ahako natoko mihitsiny dia tsy sitrana avy havana nefa aretina moa zany feno nana be tao amin'ny avokavoka tsisy irangirany mihitsy narevaka na tsy nanana ary saika tao tamin'izy io saika tao fonction nefa noho ny faly abiazany tena dia tsy azaka an'izany. Dia nisitrany Jesosy maimai-poana ry havana nisitrany dia afaka daholy zany dia nana rehetra tao dia reoka be dia be tao dia sahala amin'izany ny fomban'Andriamanitra antsika aza matahotra ninona zavatra midona sy miatra aminao fa Andriamanitra dia momba antsika ary manapaka antsika. Sahala amin'izany koa na eo amin'ny tsy fananam-bola azy dia hitan'Andriamanitra foana tsika ary na ny voro-manidina azy dia reva ny ahira maika mofa ny zanany mpanompony zay manompo azy dia tsy afoiny. Dia ozy ny teny hoe indro momba anareo mandrakariva mandra-pahatonga amin'ny fahatanterana izao tontolo izao. Hotahinana zany ka samy andray an'izany teny zany tsika ampinoana ampahatokiana raisy zany teny zany fa hoanao zany no tsika zany teny zany dia hotanteraka amintsika zany solano nataon'i Jesosy tamin'ny mpianany rehefa hisaraka amin'ny mpianany izy dia ho tendrom-bohitra avy eo izy dia niakatra nakany an-danitra dia ho antsika koa zany solano zany fa momba antsika mandrakariva Andriamanitra Jesosy fanahy masina. Alleluia, amen.